Na dia teo aza ireo fampitandremana nataon'ny prefektoran'Analamanga dia nanambara ireo mpikambana avy ao amin'ny Sendikan'ny mpiasan'ny fadin-tseranana na Nisafidy fa tsy maintsy anatanteraka fitokonana izy ireo manomboka rahampitso alakamisy. Nanazava moa ny solontenan'ny mpikambana ao amin'ny Nisafidy fa tsy mitombina ny antony nolazain'ny prefektoran'ny polisy an'Antananarivo tsy ahafana manatanteraka izany fitokonana izany. Noho izany atao manerana ny nosy izany fitokonana izany ary aharitra 27 manomboka ny alakamisy ka tsy hifarana raha tsy ny zoma 20 Oktobra hoy ny avy ao amin'ny sendika. Mandritra izany fotoana izany dia ny entana mora simba toy ny fanafody, ny biby mbola velona sy ny razana ihany no omena alalana ivoaka ny fadin-tseranana ho hatrany ny loharano Vaovao. Etsy ankilany nanambara ny prefetan'Antananarivo fa efa miomana ny andravany hetsika raha toa ka minitsy manara-dalàna ny mpikambana ao amin'ny Nisafidy hoy izy. Ny foibe mpitantanana ny fadin-tseranana manerana ny Madagasikara kosa dia nanambara fa manohy ny asany toy ny mahazatra ireo birao rehetra manerana ny nosy fa tsy misy izany fitokonana izany. Vao maraina dia ny fampitaona teny amin'ny tokotany malalaky ny Oniversiten'Antananarivo indray ireo mpiasa mpandraharaha nanohy ny FITAKIANA izy ireo. Taorian'ny firesahana izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nilaza fa efa any amin'ny postra ny volan'izy ireo dia tsy afa-po ireto mpiasa ka nanapa-kevitra ny nandoro kodiarana sy nanapaka ny lalana miditra eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy ela taorian'izay dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nananala ireo sakana. Nitoy moa ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitarika, ny tolona sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny oniversite sy ny ministera izay nanome toky fa andro any alarobia ihany no tonga any amin'ny banky ny reto mpiasa tsirairay ny vola. Taorian'izay dia nanapa-kevitra ny mpiasa fa ato ny fitokonana ka hitoy izany rahampitso alakamisy raha tsy tonga ny karaman'izy ireo. Ivoaka tamin'ny fahanginana ny mpitariky ny CFFA manoloana ny fialan'ny ofisialy an-daharana amin'ny lalao miverina any Angola. Ny tombotsoan'ny kaominina no ambony no ny tombotsoan'ny klioba raha ny nambara ny enitsora kotoarmanana ataoko hoe tota izay be ny tanàna an-daharanofotsy. Nisafidy ny anangana ivitoerana mpanofanana izahay fa tsy hitsapatsapany Afrika hoy izy nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety andro any alarobia. Araka ny fanazavany naniry ny filohan'ny republika ny hanampy ny ekipa ka andoha ny fandehanany atsy Afrika andrefana mba ho valisoa noho ny lalao mahafinaritra nasehon'ireo mpilalao tamin'ny alahady teo. Ny saran'ny fandehanana any dia lafo be kanefa ny herizika ny ahatafita amin'ny dingana manaraka dia bitika tokoa. Ny manofa fiaramanidina ho any Angola dia andaniana 470 tapitrisa ariary any ho any nefa afaka manorina foto-drafitrasa mety ampandroso ny kaominina amin'ny vola be io isika hoy ihany tota entso rakotoara. Nanolo-kevitra ny hanangana ivitoeram-panomanana ary ny filoham-pirenena raha nambarany ihany. Nanamarika ihany koa ity filohan'ny ligin'ny baolina kitra Analamanga ity fa ho raisiny an-tanana ny fanefana ny sazy mitentina 5,000 $, na 100 tapitrisa ariary amin'ny vola malagasy.